atsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako. Arabaina avokoa ianareo tsiraray avy zay mahita sy mandre ahy amin'ny andro androany ity. Amin'ny mampanompon'Andriamanitra dia ambarako ampasahina fa ovonjen'Andriamanitra avokoa ianareo rehetrarehetra dia ianareo zay mino, ianareo zay mandray an'izao afatra entiko androany izao. Engany ka am'ty volana vitsivitsy mialony amaranantsika ny taona ity dia ho anisan'ny olona tena matsapa ny herin'ny fitiavan'Andriamanitra ane ianao. Ny voninahitrany ho an'Andriamanitra ireriana. Masay miteny an'izany aho satria mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay mpanompon'Andriamanitra tahaka zao hitanareo zao. Ny Korintianina voalohany toko 7:5 no manambara izany. Rehefa avy moa vakitsika zay andiny tsoratra masiny zay. Ary araky ny voalaza faminaniana netiny Isaia mpaminany ihany koa ao amin'ny Isaia toko 4:7 fa toavin'Andriamanitra avokoa ny teny rehetra ataonay mpanompon'Andriamanitra satria mpiara-miasa aminy izahay. Ary ataon'Andriamanitra tanteraka mihitsy, zany hoe tsy avelan'Andriamanitra ho verivery fotsiny ny teny zay ataonay mpanompon'Andriamanitra aminareo, fa dia arak'izay nambary izay dia ataon'Andriamanitra tanteraka. Andao vakitsika reo teny soratra masiny ireo. Korintianina voalohany no vakina voalohany toko 7:5 to zao ny voasoratra. Arao tsara voasoratra io. Fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay. Fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay. Paoly apôstôly mpanompon'Andriamanitra no teny izany. Navita njoro vavolombelona izy, fa izy dia mpiara-miasa amin'Andriamanitra. Izahay ihany koa ny tenako zao izay mitondra zao afatra zao dia mpiara-miasa amin'Andriamanitra ihany koa. Isaia ndray toko 4:7-5 to zao ndray ny voasoratra mbola azonareo arahana itsy voasoratra itsy. Ary mahatony tenin'ny mpanompoko sy matateraka ny saina atolotro ny irako ao. Zany hoe tena araky ny teniko teo hoe toavin'Andriamanitra sy ataon'ny tanteraka ny teny sy ataon'ny mpanompon'Andriamanitra na ny saina na ny hevitra zay omenin'Andriamanitra anay mpanompony. Fa ankoatran'ireo teny reo, Jesosy mihitsy no ny teny antiteny ity. Mateo 20:20 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zany teny zany. Mateo 20 de vakitsika ny 20 to zao voasoratra mbola azonao atao ihany ny manaraka ny voasoratra io. Lazaiko aminareo marina tokoa na inona fehezinareo mpanompon'Andriamanitra ety ambony tany de ho fehezina any an-danitra. Ary na inona vahanareo mpanompon'Andriamanitra ety ambony tany dia ho vahana any an-danitra. Mazava be mihitsy zany teny zany hoe raha misy zany fara-pakevitra raisiny mpanompon'Andriamanitra ety ambony tany am'izao fahavelomantsika izao dia tsy salasalana fa dia raisin'Andriamanitra sy amarin'Andriamanitra avy any an-danitra daholo zany rehetrarehetra zany. No zany tompoko, no zany rehetrarehetra zany no antony mahatonga samy teny fa ovonjen'Andriamanitra avokoa ianareo rehetra de ianareo zay mino, ianareo zay mandray ny afatra entiko am'ty androany ity. Ohatra zao, raha marary anao zay mahita sy mandray ahy androany, na manaona sy manaona ny fisehon'ny aretina ny fiainanao, mety efa aretina elabe le izy, mety aretina voaingitra le izy, de zao no ambarako aminao, Andriamanitra de Andriamanitra mpanasitrana ny olona marary. Ary raha ny voalaza amin'ny baiboly any amin'ny Isaia 7:2 no jerena dia nampitondra faminaniana Andriamanitra fa ho avy lay lelan'Andriamanitra Jesosy io no lazainy io fa
asain'io Jesosy io asain'io lelan'Andriamanitra io hoentiny avokoa ny rofo rehetra ny aretina rehetra mpazony zanak'olombelona ary dia efa noamarin'Andriamanitra zany zavatra zany teny zany tamin'ny alalan'i Jesosy zay nokapohana tobony azy fijaliana. Zany no antony natoka amin'ny apôstôly Petera ny laza Petera voalohany toko 2:7 ny teny izy hoe ary ny dia kapoka tamin'ny Jesosy no fanasitranana anareo. Zany hoe Andriamanitra zany hatrany aloha hatramin'ny andro nandalova Jesosy tety ambony tany hatramin'ny andron'ireo apôstôly eny malaka ankehitriny dia mbola manasitrana hatrany hatrany izy. Zay matoka amin'ny teny hoe raha marary zao ianao na retina fa ela be eo aretina io na retina voaingana io aretina io androany dia raha mino anao raha mandray zo afatra izao ianao dia ositran'Andriamanitra ositrany zato sanjato iserin'Andriamanitra ho tokany amin'ny tenanao dia nala alay aretina eo amin'ny vatatenanao mba tsy hipetraka amin'ny antsony zany aretiny zany. Ohatra ihany koa raha manana olana ianao tsy haiko hoe olana inona karaza manao ahoana le olana efa natokanao nanao saly double ve zany hoe efa kivy tanteraka anao efa namofo ianao ary efa miteniteo foana ianao hoe akotsy naneny takizay lanikary riavanao eritreritra ao zany fandroany ny fotoanan'Andriamanitra araky ny nambarako teo hoe amonjy anao Andriamanitra raha mino anao raha manaiky zo afatra hitiko zao ianao ka raha olana no nampahory anao hatram'izay de hoesorin'Andriamanitra androany de androany zany riavana vitany zany tsy manahiran'Andriamanitra ny manafaka ny olana misy eo fiainanao ary na inona zavatra irinao de zao ny teniko azaferan'Andriamanitra hoe goavana be loatra le zavatra niriko agamany tsy possible no tanteraka atoato farovina no eritretinao atateraka le izy sa ny kajikajinao no everinao fa atateraka le izy riavanao na goavana be to inona ary zavatra irinao vitan'Andriamanitra zany vitany manatanteraka zany tena tsy takatra sainake ny fiasan'io Andriamanitra io e izy no Andriamanitra ny impossible ary hainy atao possible avokoa zavatra rehetra miasa izy ka izy moa nasaka anazy metsika izy moa natohatra azy za manokana de mino zany rehetrarehetra ambarako aminareo zany ajantsika treo aloha zay fampidirana izay fa anao vavaka isika ametraka lay tena afatra tiako ambara aminareo androany mba hoeo atanana tompo ary tiako anao ilo bava ihany keo Andriamanitra tena mpidiro anaty lisitrin'olo vonjena tokoa aho araky ny teny io mpanomponao io ndeo hivavaka tsika. Tompo Andriamanitra ray ny malala ray ny etsitoho misaotra ny am'izao fahavelomana nomenao anay zao ary misaotra ny am'izao andro androany izao zay andro andrenesanay ny teninao zay manaiky izay fa inonay sy ho raisinay zany teny zany ka ho fahasoavana ho any manokana miodika anatrianao zay Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy amen. Andao amaky baiboly isika sokafy eo amin'ny bokyny Exodosy vakina amin'ny anaran'i Jesosy Exodosy toko 3 to zao voasoratra Exodosy toko 3 de vakitsika ny andininy 7 ka hatramin'ny andininy 10 afaka manaraka hatrany hatrany ny voasoratra etsalohany eo ianao andininy 7 aro Jehova efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko zay any Egypta ary efa reko ny fitarainany noho ny ataony mpampiasa azy eny fantotry ny alahelony andininy 9 de efa nidinao izao amonjy azy amin'ny tany any Egyptianina ka hitondra azy hiakatra hiala am'izany tany zany ho any am'izay tany sosy malalaka de any am'izay tany todrodrony sy tantely any amin'ny tany Kananita sy ny Etita sy ny Amorita sy ny Perizita sy ny Vita ary ny Jebosita andininy 7 raiketriny indro ny fitarainana zany Israely de efa mby aty amiko sady efa hitako koa ny fahoriana zay mpahoriana Egyptiana azy andininy 10 koa vianketriny ianao ro misesy irako ho any amin'ny Farao hitondra ny zany Israely oloko
ivoaka avy any Egypta. De Jauna ndray toko fatelo de 1 arô ihany voasoratra io. Fa to zao no nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao no meny ny zanan'ilay tokana mba tsy very zay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Zao ny teny ataoko aminareo zay mahita sy mandray ahy androany. Tia ny olona rehetra zay efa azy ny tompandriamanitra. Tia ny olona rehetra zay efa azy ny tompandriamanitra. Entre parenthèse, efa tena an'Andriamanitra tokoa ve nefa ianao aloha? Fa raha ohatra ka efa an'Andriamanitra ianao dia tianao Andriamanitra. Tena tianao Andriamanitra. Raha ohatra kosa mbola misalasala anao hoe efa azy ve ianao sa tsy mbola azy, de tsotry. Minoy ianao an Jesosy Kristy, zanak'ilay tokan'Andriamanitra. Mino azy ho tompo sy mpamonjy ity zao tontolo zao ty ianao. Ary oka vavanao isokatra ka hiteny hoe Jesosy io efa nomen'Andriamanitra ray ahy ianao ka dia raisiko hiditra sy toetra ato anatiko. Ekeko fa ianao no tompoko, ianao no mpamonjy ahy. Ary amin'ny anaranao manomboka androany no anaovako zavatra rehetra na inona na inona. Raha ohatra ka miroso am'izay dingan'izay ianao dia isy herin'Andriamanitra avy any an-danitra ilatsaka eo aminao ary anangana anao ho zanak'Andriamanitra. Zay le Jauna toko 1:12 hoe fa zay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. De reo zay mino ny anarany. Ilaina matsy anao atsapatena ary atsapa eo fiainanao hoe efa an'Andriamanitra ianao. Satria zao ny teniko, tia ny olona rehetra zay fa azy ny tompandriamanitra. Tia midika mantsy zay teny hoe tia zay. Tia ny olona rehetra zay fa manompo azy ankoa ny tompandriamanitra. De hoy aho hoe sorany tenanao fianao fa efa nisan'ny olona manompo an'Andriamanitra. De raha eny valy teninao de tataky ny ahoana re ny endriky isehoany zany atao hoe famponao an'Andriamanitra zany, tataky ny ahoana? Inona avy ny andraikitra zay mety raisinao ankehitriny am'izao vaninandro zao entinao manompo an'Andriamanitra. Zao mantsy tian'ny olona rehetra zay manompo azy tokoa ny tompandriamanitra. Misy tika lay teny hoe tia. Ary profa tianao ny tompandriamanitra satria efa azy ianao, satria manompo azy ianao de ity. Raha nanota ianao na nanao diso teo anatrehan'Andriamanitra, satria fiainana mety mitranga matsy zany hoe ao anatin'le fiainana manana Jesosy, ao anatin'le fiainana manompo an'Andriamanitra, dia mety mitranga ty teny ity hoe solafaky ianao, lavo ianao, nanota ianao. Ka hoy aho hoe raha nanota tokoa ianao na hoe nanao diso tamin'Andriamanitra kanefa tapa-kevitra ianao androany fa anao fifonana no zany fahotanao zany, anao fifonana no zany fatosoanao zany, ary tena ibebaka mihitsy aorina fibebana dia ialanao tanteraka, tsy ivereny anao intsony lay zavatra ratsy na lavoanao na lay zavatra ratsy natoganao nanota sy diso teo anatr'Andriamanitra. Raha manapa-kevitra ho am'izany mantsy anao dia amela ny heloko rehetra Andriamanitra, amela ny heloko rehetra Andriamanitra. Zany zany pitiavana omen'Andriamanitra anao. Ho fafan'Andriamanitra tsy hoe ho ambokiny itsony reo fahotana vitanao, reo zavatra fatosoana nataonao. Ho fafan'Andriamanitra tsy hoe ambokiny itsony. Ary Jesosy mihitsy no mijoro eo anatrehan'Andriamanitra ray, manao fifonana ho anao, manao fifonana ho anao. Araky ty teny ity mihitsy no hitondran'Andriamanitra anao rehefa aveo. Ho le teny andovakitsika Romanina 5:1. Romanina 5 de vakitsika ny andininy
voalohany zao voasoratra ary am'zany de tsy misy fanamelohana ho an'izay eo amy Kristy Jesosy. Rehefa natsaro tena fa nanao diso tokoa ianao nanota ary tapa-kevitra ny fola tamin'ny Andriamanitra sy ny bebaka tamin'ny Andriamanitra de le nambarako tery aloha ho avelan'Andriamanitra ny eloko ao ho fafan'Andriamanitra tsy hoe eo amin'ny boky itsony reo zavatra ratsy nataonao teo natrehan'Andriamanitra. De voasoratra io hoe ao am' Jesosy dia tsy misy intsony fanamelohana ho anao. De eo amin'ny diny fa 3:30 sy 4:30 de zao ndray ny voasoratra areo tsara io iza no hiapanga ny olom-bo fidin'Andriamanitra. Zay zany le ho tanteran'Andriamanitra aminao profa tena tianao izy. Iza no hiapanga ny olom-bo fidin'Andriamanitra. Andriamanitra no manamarina azy. Andriamanitra no manamarina azy zany hoe misy ny mpiapanga, misy ny mpanameloka. Ianao efa nanota, ianao efa nanao diso, ianao efa lavo, ianao efa tozao sy tozao ianao. Teny olona zany, teny devolo zany. Fa rehefa avy mibebaka ianao, avy nanao fifolana ianao de namelanao Andriamanitra de io teny io mihitsy no amarin'Andriamanitra hoe iza no hiapanga ny olom-bo fidin'Andriamanitra. Andriamanitra no manamarina azy. Amarin'Andriamanitra toy ny olona tsy mbola nanota ianao avy eo. Ady 4:30 iza no manameloka Kristy Jesosy no efa maty eny sady nitsangana tamin'ny maty koa ka mitoetra eo amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Na ny fanamelohana de foana tanteraka zany satria Jesosy no mipetraka ao tanankavanan'Andriamanitra de mifona ho antsika foana. De miala maina mpiapanga, miala maina ny mpanameloka. Zany tanteraka no zany raisandroany zany fitiavan'Andriamanitra anao zany. Asa matahotra ary asa manay intsony ianao ame ohatra eto amin'Andriamanitra ny zavatra irinao manomboka izao azy fa ho ataon'Andriamanitra, ho tanteran'Andriamanitra, vonin'Andriamanitra ny iaino ny zavatra irinao de tsy hoe iaino fotsiny izy fa ho valiny vavaka ianao, ho tanterany zavatra irinao. Zay ny antony natoka ny teny tery aloha hoe ho vodian'Andriamanitra avokoa ianareo rehetra indrindra fa ianareo zay mino sy mandray azo afatra etiko zao hoe tsy takatry ny sainao inge zany, tsy takatry ny eritreretrao inge zany fa tena iainanao Andriamanitra ary amaly vavakanao Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy tononoko ho tanteraka eo amin'ny fiainanareo ane zany teny naloka ny vavako zany. Ny profo manaraka fa tianao ny tompo'Andriamanitra de ity anafakanao am'ireo fanandevozana toy ny fanandevozan'ny fantrana sy ny fahaseranana ny tompo'Andriamanitra am'ty andro androany ity. Averiko indray fa ny profo fa tena tianao ihany koa Andriamanitra de ity anafakanao am'ireo fanandevozana de ny fanandevozan'ny fantrana sy ny fahaseranana ny tompo'Andriamanitra am'ty andro androany ity. Izy Andriamanitra tsy to mihitsy no hitra ny tsehatra eo amin'ny fiainanao ary laza hoe tonga ankehitriny ny fotoana, tonga ankehitriny ny fotoanan'Andriamanitra, tonga ankehitriny ny fotoana zay anehoany ny fahasoavany lehibe aminao. Inona le fotoana? Ianao ho afan'Andriamanitra amin'ireo fanandevozana dia ny fanandevozany fantrana sy ny fahaseranana zay nanjaka teo aminao hatram'izay. Mety karasan'ny olona boka nitrosa ihany ko ianao de zay ny fotrana mpahatra anao de anafakanao am'izany fanandevozan'ny fantrana mahatonga trosa zany Andriamanitra. Ay zany vitany zany zay mahandriamanitra n'Andriamanitra ry havana malala ho vonjeny ho afaka am'ireo fanandevozan'ny olana maro amy karazany any koa ianao am'ty androandroany ity. Tsy mifantrany sy fahaserana ihany no esoriny iala aminao, tsy nitrosa ihany no esoriny iala aminao fa na inona olana na inona karazana olana misy teo fiainanao. Androany zany Andriamanitra ho profo fa tena tianao izy dia ho afan'Andriamanitra am'izany ianao. Dia nytiako ambara zany de hoe zay nataon'Andriamanitra tamin'ireo zanak'Israely arak'ilay teny vakitsika terem-boalohany
no ataon'Andriamanitra amitsika no ataon'Andriamanitra aminao ihany koa androany. Ary rao tsara nge ny tantaran'ireo zanak'Israely fa mitovy am'izay mihitsy no ataon'Andriamanitra aminao androany. Na andritry ny taona maro, na andritry ny nandritry ny 300 taona tany hoany dia no andevoziny Egyptianina ny zanak'Israely. Ary hainao tsara zany ny toerany ny olona andevo zany fa dia tsy mahafinaritra ny fiainana. Tsy mahafinaritra ny fiainana, mihinana fa tsy mahafinaritra, misotro fa tsy mahafinaritra, miakavy fa tsy mahafinaritra, miakavana fa tsy mahafinaritra. Tsy mahafinaritra le miainy raha mbola mitoetra ho andevo ny olona. Zany no nanjoany zanak'Israely. Angamba mety takzany ihany koa ny nanjoanao nandritra taona maro zay. Fa isaorany Andriamanitra fa androany no andron'ny tompo voatokany ho anao manokana. De tokany fotoanan'Andriamanitra hitsinjovana ny zanak'Israely. De ino ho ianao no teny nataon'Andriamanitra tam'izay fotoana zay? Hoy izy, efa hitako ny fahorian'ny oloko zay ao Egypta. Efa hitako i Andriamanitra. Zany hoe io zavatra manjoanao ataona maro ry avana, raha tena hoe efa n'Andriamanitra ianao, efa azy. Ary raha tena nanompo an'Andriamanitra tokoa tamin'ny fonao ianao, de tsy miafina amin'Andriamanitra io. Hitan'Andriamanitra hatrany am-boalohany io ary manakakehitriny. Ary androany ny fotoana hitsonjovan'Andriamanitra anao. De zao ihany koa ny teny nataon'Andriamanitra tamin'ireo zanak'Israely. Efa reko ny fitarainana noho ny ataony mpampiasa azy. Zany hoe nisy fotoana zany tsy hoe ndre mandeha ny indroa fa matetika de mitaraina amin'Andriamanitra foana ny zanak'Israely, mitaraina amin'Andriamanitra foana ny zanak'Israely. De hoy Andriamanitra efa reko zany fitarainanao zany. De androany ihany koa zany vaovao mafaly de hoe raha ohatra ka nisan'olo efa nitaraina tokoa ianao dia efa henin'Andriamanitra zany fitarainanao zany. Efa henin'Andriamanitra ny fitarainanao zany. De androany izy no anokana fotoana hitsonjovany anao manokana. De zao ihany koa mbola teny nataon'Andriamanitra tamin'ireo zanak'Israely. Eny fantatry ny alahelo. Tsisy niafina tamin'Andriamanitra zany ny alahelo tao am-pony zanak'Israely ny amin'ny fanadivozana nataon'ny Egyptianina ho azy rio. De nanapa-kevitra Andriamanitra fa dia hidinao Egypta, aninonao, anafaka sy amonjy ny zanak'Israely tsy ho am'izany toerana fanadivozana izany itsony. De zay mihitsy zany lay tian'Andriamanitra ho asongadiny ho fiainanao, tian'Andriamanitra aseho aminareo zay mahita sy mandray ahy am'ty andro androany ity. Tonga ny fotoanan'Andriamanitra. Zay no aty matonga anao mandre azo afatra izao. Tonga fotoanan'Andriamanitra. Hidina ho any aminao Andriamanitra androany. Noho ny am' Jesosy Kristy zanaka lay tokan'Andriamanitra maty teo ambony hazo fijaliana ho any zanak'olombelona rehetra. Noho ny am' Jesosy Kristy zay fa ninonao, zay fa noraisinao ary mitoetra ao anatinao. Noho Jesosy Kristy de hidin'Andriamanitra ho ao amin'ny tokantranonao, hoe ho amin'ny fiainanao, aninona? Amonjy anao izy. Tahaka ny nanam-panevitra hoe amonjy ny zanak'Israely sy anafaka ny zanak'Israely ary hitondra ny zanak'Israely ho any amin'ilay tany tondra dronono sy tantely. Ny ompon'Andriamanitra mantsy de zao. Amaolon'Andriamanitra ny zanak'Israely de tsy maintsy manafaka azy ireo, tsy hoe ambany ny fanadivozany Egyptianina itsony ny tompo'Andriamanitra. Tsy maintsy manafaka azy ireo Andriamanitra satria olony ny zanak'Israely, azy ny zanak'Israely. Ary aorian'ny fanafahana zay ataony dia tapa-kevitr'Andriamanitra fa hitondra azy ireo ho any amin'ilay tany tondra drono sy tantely, ho any amin'ilay tany be fitahina sy be fahasoavana. Ary Mosesy no nataon'Andriamanitra fitaovana anafaka ny zanak'Israely tamin'izany fotoana zany, ary nataon'Andriamanitra fitaovana hitondra ny zanak'Israely ho any amin'ilay tany tondra drono sy tantely na le tany be fahasoavana. De tsy hafa fa tahaka zany mihitsy no tian'Andriamanitra hitondrana anao, hitondrana anareo, hitondrana antsika rehetra zay fa an'Andriamanitra. Sy zay mbola manompo an'Andriamanitra manakakehitriny. No afan'Andriamanitra tamin'ny alala Mosesy ny zanak'Israely. Zay ny tika lay Exodosy 7:10 hoy Andriamanitra hoe
avy aty anao irako ry mosesy mba nafaka zany Israely oliko ary itondrazy any am'le toerana tiako itondrana azy de le toerana be fitaina sy be fahasoavana fa ianao ndray amy ty androandroany ity de ho afan'Andriamanitra amin'ny alala zo afatra entiko zao ianao ary ho afan'Andriamanitra amin'ny alala vavaka ataoko rehefa aveo satria ivavaka ho anao ny tenako amy maha-mpanompon'Andriamanitra ary orina zany vavaka ataoko zany de inoko fa ho tain'Andriamanitra ianao inoko fa ho ataon'Andriamanitra mety ny ataonao rehetra inoko fa ho amarin'Andriamanitra sy ataony tanteraka lay teny zay nambaran'Andriamanitra hoe Abrahama de ho tahina ary ny taranak'i Abrahama de ho tahina tahakany Abrahama ho amarin'Andriamanitra lay teny hoe zay mino an Jesosy dia ataon'Andriamanitra isan'ny taranak'i Abrahama ka raha notahina i Abrahama tam'izany araka fianianana nataon'Andriamanitra raha notahina ny taranandrehetra dia ianao zay manana Jesosy ihany ko de ho tahina tahakany i Abrahama mihitsy tsy sirak'Andriamanitra ny ampalahelo anao tsy sirak'Andriamanitra ny ampahatra anao tsy sirak'Andriamanitra ny ampahorianao tsy sirak'Andriamanitra ny ampitondra ataoko hoe fahasaranana ny fiainanao fa ao am Jesosy de mendrika notahina tokoa ianao ny lanitra aza eken'Andriamanitra fa omenanao omenatsika rehetra rehefa mandao aty tany ity sika tsy mainka fa ny zavatra ety ambony tany fa ny baiboly manambary izany omen'Andriamanitra tsika daholo zany rehetra izany zay nge matonga amy teny hoe ovonjena avokoa sika rehetra androany de sika zay mino sy mandray anzo afatra entiko zao misy teny anakiray zay nataon'Andriamanitra amin'ny Korintiana faharoa ao toko fadimy toko fahavalo andiny fasivy manao hoe zao voasoratra fa na dia nanakarena aza Jesosy satria zanak'Andriamanitra tany an-danitra de tonga nalahelo tonga nahantra arao tsara voasoratra io mba ninona mba tonga ny olona rehetra zay mino azy manana azy tsy ahantra intsony fa anana ny ampy ny tera sy ny ajany de atolotra ho an'Andriamanitra irery any ivavako anareo aho apetra amin'ny fonareo ny tananareo raha afaka mandoalika de mandoly mihitsy fa hiasa Andriamanitra vavakotsika Andriamanitra la izy atrizay ka ho mandrakizay ianao misaotra ary makasitraka fa ianao no Andriamanitra tena tianay zahay rehetra zay fa nino a Jesosy nandray an Jesosy dia anao zahay porofonao ankehitriny fa tena tianao zahay amin'ny alalany famelan-keliko mianao anay ka ho sasanao amy rano Jesosy izay porofonao ihany ko amin'ny alalany famonjenao anay ho afaka am'ireo zavatra nanandevo anay hatram'izay toy ny fantrany sy fahasaranana toy ny trosy sy ny olona maro samihafa ary am'izao volana vitsivitsy zao de ho aseanao miariary fa Andriamanitra tena tianay ianao ka iova ny tantaram-piainanay amin'ny anaran'i Jesosy ho ataonao zany Andriamanitra ny marary rehetra sitrana amin'ny anaran'i Jesosy ny manana olana vonjena amin'ny anaran'i Jesosy ary zay rehetra ao anatin'ny fiainana hafahafa de ho avotan'Andriamanitra izy ny dera sy ny ajany ary ny voninahitra de atolotra ho an'Andriamanitra ray zanaka fanay masina amin'ny anaran'i Jesosy amen de melony isarantsika de ity misy fanetanana aperako amintsika rehetra fahasoavana ho anareo tompoko ny mamonjy fotoam-pivavahana zay ataonay fiangonana RHEFI Androndrakely olona maro rehefa nandray fahasoavana rehefa tonga tao fa manino anao no tsy andray andro ny tompo ho anao zao ka de tongava io voasoratra io fandaram-potoana afaka ny tonga anao na amin'ny enina na amin'ny valo na amin'ny folo na amin'ny 20 na amin'ny 2 fa amin'ny fotoana tongavanao ao de izy famangen'Andriamanitra izy famonjen'Andriamanitra izy zavatra lehibe ho ataon'Andriamanitra anovany tantaranao Andriamanitra lay tantaram-piainana mampalahelo ho tonga tantaram-piainana mahafinaritra indrindra ka de mirasoa raha fahasoavana io voasoratra io moa ny telefôninanay ahafahantsika mifandray zay zany tompoko